Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Androany alatsinainy hifoa talata no aliny fahadimy ambin'ny folo ny volana Shaaban. Alina manana ny maha izy azy lehibe ary tsy tokony ho tsinotsiniavy ny mpino Islamo, satria io alina io no antsoina hoe aliny famelan-keloka lehibe. Mitantara i mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis marim-pototra manao hoe: inna allaha la yattali'u laylatan nisfu min sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin wa mushahin. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala midina amin'ny lanitra voalohany amin'ny fahadimy ambin'ny folo na aliny fahadimy ambin'ny folo ny volana Shaaban io, amin'izay fotoana zay izy de vonina hamafa ny fahotana sy ny eloka rehetra izay nataony zavaboary ety ambony tany. Fa misy olona anankiroa kosa na sokajiny olona anankiroa kosa de tsy mahazo an'izany famelan-keloka lehibe izany. Izy ireo olona anankiroa, voalohany de mushrik, mpanompo sampy na mpampitambatra ny fanompona ny Allah amin'ny zavatra hafa na mampirafy tompo Allah amin'ny zavaboariny. Ny faharoa kosa mushahin. Ny mushahin de ny olona anankiray manana problème amin'ny raha lany ka nanjary tsy mifampiteny izy ireo, tsy mifampiarahaba izy ireo, tsy mifandray izy ireo, lasa nirafy izy ireo ary zany olona zany dia tsy ho ahazo famelan-keloky ny Allah amin'ity alina ity. Ripiny Islam, androany no alina iakaran'ireo asa soa makany amin'ny Allah mandritry ny taona anankiray. Zay indrindra mahatonga ny Allah vonina ny hamela eloka nizaniza. Ka tandremo antsika sao de tafiditra iray amin'ireo olona tsy ahazo an'izany famelan-keloka izany. Indraindray manko antsika mety mino any Allah, manompo any Allah, nefa indraindray antsika mbola tratra mifakampanahy rehefa tratra amin'ny problème mandeha mamonjy olona na mijery ny hoavinao sy manamboatra ny vintanao, na ihany koa manontany zavatra n'ireny olona piskidy sy pomasy ary ireny malaza amin'ny anarana hoe fondy ireny. Tandremo fa ireny de tafiditra ao anatin'ny fanompoan-tsampy na fampitambarana ny Allah amin'ny zavatra hafa. Mino zao fa tsy antsika andeha hanao an'izany, fa ilay faharoa kosa no tena ho tsindrina amin'ity androany ity. Satria nahoana? Satria betsaka amintsika na mpinamana, na mpiray-tam-po, na trano ray, na mpihavana, na fikambanana ray, na moské ray, de maro amintsika misy disadisa tsy fitofizan-kevitra hany ka mitarika mifampisitaka ary tsy mifampiteny mihitsy rehefa avy eo. Raha sendra tafiditra ao anatin'izany iray amintsika dia aleo alohany hatongavany ty aliny famelan-keloka ity dia handefa mesazy na iantso ny olona izay manana problème aminy, fa izay no tena tsara mba ahazoantsika ny famelan-keloky ny Allah. Mety teny antsika hoe zao ne tsy diso hoe izy no nanapaka fihavanana tamiko e. De teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis manao hoe wa khairuhuma man yabda'a bis-salam. Ny tsara indrindra amin'izy roa zay tsy mifanahy, tsy mifankahazo, de ilay miarahaba voalohany, ilay manao premier pas, zany no tena olona tsara ary zany no olona zay ahazo famelan-keloka ny Allah. Mety teny koa anao hoe zao ane
mety mifandray aminazy fa izy no tsy amelahy rehefa nangataka famelan-keloka sy ny resaka taminanao efa vita ny adidinao. Izy tompo Allah no tavela aorinan'izay. Zay indrindra mahatonga antsika insha Allah omaly efa nanazava mahakasika an'ireo karazana fanompoan-tsampy tamin'ny any direct antsika, ary hotoizantsika izany amin'ny ity aliny alatsinainy ifoa talata ty amin'ny 7 sasany alina. Iresaka ndray tsika ohatry ny ahoana olona izay tsy mifankahazo, ohatry ny ahoana ny olona izay tsy mifampiteny, ohatry ny ahoana ny danger na zava-doza aterakin'izany, indrindra mialokeliny izao volana Ramadany izao. Ka manasa antsika androany alina hanaraka ny any direct antsika iresadresana an'izany amin'ny antsipiriany insha Allah. Aparitao betsaka ity video ty any amin'ny hafa fa raha nisy nahitan'ity ka nanatanteraka ny zavatra zay tenentsika dia azo valiseho anatrany Allah ianao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.